Nitrangana tisatisa teo amin'ireo mponina ao Tsaramandroso Fokotany Tanimbary Tsarage commune ambanivohitry Tanimbary district-ny Maevatanana faritra Apetsiboka sy teo amin'ireo vahiny tonga mitrandraka ao amin'ity toerana ity noho ny fiavian'ny orana ka niteraka fanamboarana lakan-drano vonjomaika ho fanarinan'ny rano. Mitaraina ireo mponina fa tsy misy fampiresana sy fanantonana ny fitrongisana ny tanimbolon'izy ireo izay nataon'ireo toeratany vahiny mitrandraka volamena ireto fa ny tanimboly efa simba nanaovan'izy ireo lalan-drano no hitan'ny tompony tamin'ny herinandro lasa teo nandritra ny fisafona izay nataon'izy ireo. Olana zany tompoko dia ny teratany vahiny tonga dia mitrongy tsy miresaka amin'ny tompony tsy maninona fa tonga dia mitrongy ary manimba nefa ny olona fao 520 fianakavy no mivelona amin'io io tanimboly io nefany dia efa vita taratasy nataona ihany izy io kanefany dia tonga ireo teratany vahiny ireo tsy mba mijery ny tombotsoan'ny gasy fa tonga dia manao gogory amin'ny fananany vola dia malahelo izahay aty ambanivohitra aty ary miantso anareo mpanao fanjakana hijery akaiky an'izay zavatra izay mba hijery ny fahantrana aty satria fa fivelomanay ny amin'ny zavatra io. Efa ela be tonga teo fa trano naorindreo fa mbola tsy nikitika ireo fa nanomboka tamin'ny talata teo nanombondreo ny tonga dia nanagorobaka ny zavatra io rindry tany be io dia izy nogorobahandreo dia mampalahelo anay satria fanombana zavatra tsy mety ny zavatra ataondreo dia izay no nahatonga anay antso anareo mpanao fanjakana hijery akaiky an'izao zavatra izao anareo mba hijery an'izao akany amin'ny filoha amin'ny fanavaozana mba ho hitan'izao zavatra mitranga aty aminay aty ambanivohitra lavitra aty izao. Tena mampalahelo ny zava-misy aminay aty ambanivohitra amin'izao satria tonga ny sinoa tonga dia mitrongy ny tany ivelomany tantsaha nefa ny tany fa nahavelona tantsaha hatramin'izay ka raha ohatra ireo tia hipetraka ty zany betsaka ny tany mbola malalaka tokony mera mpitondra ireo any an-tany tsy veloman'olo any ireo miasa. Etsakilany dia niantso ireo vahoaka ireo teratany vahiny izay manao ny fitrandrana ary nilaza ny amerina io tanimboly voakasika ny fitaovan'izy ireo ary efa misy ihany koa ny vinavina ho an'ny tamberimbidy ho an'ny mponina ka arakaraka izay filan'ny mponina no anatanterahana izany ary efa mitoy ny dinika amin'izany fandiniana ny izay tamberimbidy izay ka ho tanterahana araka ny fa efa vidin'ny orinasa izay manao ny fitrandrana ao amin'ny commune Tanimbary ity. Fangatahan'le tompotany onona zany anay hanaverina azy amin'le tokony ho izy fangatahana ilain'le tompotany fa efa nitresaka zay sosinoa dia efa ezaka anay aloha ato anatin'ny herinandro ity dia toranay averina anay amin'ny laonina izy nga mety tsy olana amin'le vahoaka zany le izy fa efa lamina le resaka tena marina zany nisy orana tampoka moky tamin'ny herinandro lasa teo iny dia reto dia zay teto Ndoasa moka izy dia lasa tonga ny rano daholo le tany narenina ihany hananganana trano dia tsy maintsy nanao fanapahan-kevitra zany dia tsy laza tamin'le tompotany fa nanao an'le fefiloha iny dia gaga moka le olona niasa anahy tamin'ny larobia teo hoe ino fa tsy mety le zavatra ataonareo aty fa taninay io dia zakitiana dia hoa amin'ino atsika raha mifampiona dia fampiresaka tsara fa zay koa le nanao vonjomaika le arina rano zany tena marina dia zaho maniaso andreo dia za dia mifampiresaka moa zany fa dia ekena le fangatahan'le tompotany zany tena marina. Tsara ho marihana moa fa orinasa ara-dalàna ny international minin development izay manao ny fitsandrana ary manadatra ny bokona andraikitra ka isan'izany ny fanomezana asa ireo mponina eny an-toerana eo ihany koa ny fanatanterahana ny tamberimbidy ho an'ny mponina sy ny commune ary ny fanarahana ireo voaraikitra ao anatin'ny bokona andraikitra dia arahana tsakasan-davana hoy ny tompona andraikitra ny fitsandrana ny international minin development.